Marika Ravalomanana miantso ny malagasy amboly. Tantsa Mahimandry Ambohijanaka miatra tsy fidiny ny Atsonjay ataony orinasa sinoa. Vaccine Pfizer mahasarika olona maro. Manolotra ny araba topolasy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fetalavitra ny MBS tonga sondrainao ato anatin'ny fampirahalam-baovao akamanasanao ampanajana sy ampitiavana tena ambetindresaka ny filoha Ravalomanana tany Toliara tokoa mantsy ny fangatahana orana kanony latsaka ny orana dia nanome ohatra ho an'ny vahoaka malagasy ny tenany ny antsipirina izay avetrany ary eo amin'ny sary asirindra tsara ny toky Ramarla. Miantso ny malagasy amboly ka anararotra izao firotsahan'ny orana eto Madagasikara izao ny filoha Marika Ravalomanana. Anisany nampiavaka ny filoha Marika Ravalomanana tamin'ireo mpitondra ny fandimby rehetra teto Madagasikara hatramin'izay tokoa mantsy ny fanomezana vahana ny tantsaha malagasy ka rarisitsiny raha hotsaroan'ireo tantsaha izay 70 isanjato ny malagasy. Tsy afaka tao ambavan'ny filoha Marika Ravalomanana tamin'ny dian-tany Toliara ny fangatahana orana mba hilatsaka ka avy tokoa izany raha ho an'ny faritra atsimoiny. Ankehitriny dia samy nahazo ny anjara orana avokoa ny faritra manerana any Madagasikara ka miantso ny malagasy anararotra amboly amin'izao vanim-potoana ny orana izao ny filoha Marika Ravalomanana. Afatra tena mazava tsara avy aty amin'ny président Marika Ravalomanana mandehana ianareo midina eny an-tsafa efa avy ny orana. Satria niantso an'io foana ny olona tany Kililoka, ny olona tany Beza, satria marandrano, zay filazany azy, kere, tsisy sakafo, tsisy rano, tsisy jiro, aiky tsy jery mitsy le zara tenenindranao. Vonjeo zay président, zany ohatrany zay le firenena latsaka ankady. Vonjeo zay apekary zay aloha. De zay mampakatra zay amena tohatry izy de atao zay anampiana azy de atao zay fomba avelona azy karakara izy aloha tena reraka vizaka. Tsy kobaka ambava fa nanome ohatra mazava sy tsara ho an'ny vahoaka malagasy mihitsy ny filoha Marika Ravalomanana. Ankafaliana tokoa ny nahitany ireo tantsaha nanararotra namboly teny atapitany rehetra teny ka avy tena nampy ireo tantsaha namboly ny filoha Marika Ravalomanana. Tsy tokony ho toy izao mihitsy ny manjony tantsaha malagasy raha ny filoha Marika Ravalomanana no lany filoham-pirenena lasa teo. Angadiny tokoa mantsy itontolo ny fambolena sy fiompiana io. Ny irariana dia hahay andray akadesona amin'izao zava-misy izao ny tantsaha maro anisa eto Madagasikara. Afavelotaraina manoloana ny Atsonjay sy ny fanaparam-pahefana ataona orinasa sinoa iray mpanapoaka vato eny Mahimandy commune Ambohijanaka ny tantsaha eny antoerana amin'izao fotoana izao mitritra ny trano apotika ny tambary atotitra ny dobo fanondrana ny fambolena sationany amin'ireo fijaliana iaina ny tantsaha eny antoerana izany rehetra izany. Onjalarana raha navy manana Mateo Prince. Mijaly izahay tantsaha kanefa tsy afa-manoatra manoloana ny sinoa sy ny mpanambola. Izany no ambeten'ireo tantsaha miaritra tsy fidiny ny Atsonjay ataon'ny orinasa sinoa iray mpanapoaka vato eny amin'ny fokontany Mahimandry commune Ambohijanaka. Ny trano fonenana mitritra vokatry ny fanapoahana vato ataon'ilay orinasa sinoa ary atahorana ianjera mihitsy azy. Misy amin'ireo trano mitritra ireo no efa tsy afaka hipetrahana intsony. Fa ankoatr'izay fahasimban'ny trano fonenana izay dia anisan'ny mampitaraina ny tantsaha ihany koa ny fahasimban'ny tambarin'izy ireo. Vokatry ny fanarian'ilay orinasa sinoa mpanapoaka vato ny ranontany avy nampiasainy any amin'ireo tanimbary manodidina. Maro amin'ny tanimbary eny an-toerana no maty sy tsy mamokatra intsony fa toditry ny antsanga. Saika mivelona amin'ny fambolena avokoa anefa ny ankamaroan'ny olona eny amin'ny fokontany Mahimandry iny. Ity dobo fanondrahana fambolena ity izao dia toditry ny ranontany ka tsy azo ampiasaina intsony. Mijaly arak'izany ny tantsaha eny an-toerana satria tsy misy intsony ny rano andrahana amin'ny fambolena ka mihena ny vokatra azo.
Ny tena marina zany a dia izay aty zany a fambolena ny tena fivelomana ety dia nefa zany a io atsanga be amin'ny ranotany rehetrarehetra mipotro io zany a tena tsy misy zavatra vanina tsy mihitsy zany ny fambolenanay fa na dobo zany a na ny fambolena efa vita zany a na ny tambary zany a tototry le atsanga dolidoly mihitsy hatramin'izay aloha tena mbola tsy nisy mihitsy zany ny zavatra ny soloany fa dia izao hita amin'ny masontsika zao fotsiny zany hoe zay tany simba ny anay dia tambary zao reny efa tsy mety intsony dia navadika tany manana reny satria tsisy rano azo ambolena anazy intsony moa totota dia tsy mety atao tambary intsony. Efa nisy ny fangatahana fampiresahana nataon'ny Tatsa tamin'ilay sinoa tompon'ilay orinasa mpanaboaka vato saingy ny solo tena ny ity farany an-trano no alefa ny aona amin'izy ireo. Efa maro ihany koa ny fitaranana natao saingy tsy misy mihaino ireto Tatsa ireto. Miayay mihitsy azy izy ireo ny amety sy nambadika kolikoly ataon'ilay sinosy sy mpitantana ny tanàna amin'ny fanonerana amin'ny fananany simba vokatry ny fanapohana vato ataon'ity orinasa sinoa ity. Efa mifanatona ihany zay tamin'le solotenan'ny sinoa zany a dia mifanatona niaraka taminay Tatsa dia nefa n'le izy a izahay tsy navela mifanatona taminazy mivatana fa nelanelany tamin'le sefim-pokotany ka tsy fantatray zany raha ohatra izy hoe efa mba namena nonitra n'le zavatra fa mety hoe sefim-pokotany ohatra mifanaraka taminazy fa zay tsy navelany mifandray vatana taminazy dia tsy fantatray nefa izy mifanaraka fa hoe mba ho soloina zany le zavatra hitototro ny fasika ny varinay a dia ny tatatra anay tototro ny fasika sy ny dobo zany hoe ho sokafana zareo dia nefa tsy sokafana le izy nefa hoe mitsahatra ny orana dia ho sokafana le izy a fa tsy sokafana hatramin'izao. Hatramin'izay roa taona nisy n'ilay orinasa teny an-toerana izay no tena natsapa fijaliana ny Tatsa vokatry ny anjojay ataon'ny sinoa izay miara-miasa amin'ny olom-boafidy akaiky ny fitondrana raha ny fanazavan'ireo Tatsa ireo ihany. Efa nisy ny fampiresahana nataon'ny solo-tena ny Tatsa sy ny avy eo amin'ilay orinasa omaly talata tao amin'ny Braon commune Ambohijanaka saingy nijanona ho fifanarana ambava fotsiny ihany izany. Vaovao ny fampianarana indray efa saika ny roa patelo ny fandaharana ampianarana no efa vita amin'izao fotoana izao ho an'ny sekoly tsy miankina iray nanaovan'ny mpanao gazetiny fanadidina tamin'ity androany ity. Ny fanoezana ny fampianarana ny fampiarana ireo fepetra noraisina nandritra ny fiboana no anisana nampy betsaka tamin'ny fantanana izany fandaharam-pianarana izany. Onjalalaina raha navy manana Sima de Prince atrany. Nitohatrany ny fampiarana ireo fepetra no raisiny sekoly tsy miankina nandritry ny fiboana mba tsy hampetona indray ny fianarana na dia eo aza ny firongatry ny valinaretina COVID-19 amin'izao fotoan'izao. Efa nandray lesona tamin'ireo lesoka teo amin'ny fanohizana ny fianarana nandritry ny fiboana izahay ho ny fanazavan'ny talentin-tsekoly iray nanaovana fanadihadiana. Nitohatrany ny fampianarana ny ankizy isaky ny alarobia hariva sy ny sabotsy maraina na dia ireo mpianatra mbola any amin'ny kilasy ambany azy ho fitsinjovana azy ireo raha sanatria ka hisy indray ny fiboana. Efa saika ny roa pahatelo ny fandaharam-pianarana no efa vita amin'izao raha ho an'ity sekoly tsy miankina iray ity. Ezahina hatrany ny havita ny fandaharam-pianarana aloha antony rosoana amin'ny fampianarana ny ankizy isaky ny alarobia hariva sy ny sabotsy maraina. Nampitondrana enti-mody maromaro ihany koa ny mpianatra ataony mandritry ny fialan-tsasatra mba tsy hisy fiantraikany amin'ny fahaizany ny fotoana elaela tsy nianarany. Tamin'le taorinan'le confinement voalohany a tena nampiteny mona ozy ny fitenena fa izany efa nahitan'le roa taona teo aloha dia efa niverina mianatra ny ankizy alarobia hariva dia namerina ankizy koa zany sabotsy maraina na ny petite section kely ary niverina alarobia hariva. Nanana pety zao zay dia any alefany ny devoir zany dia misy koa ny ray aman-dreny maka devoir aty efa nomena devoir na enti-mody be dia be ry zareo ho ataony any mandritra ny vacances. Amin'ny 12 Janoary 2024 no ifarana amin'ny fialan-tsasatry ny Noely sy ny taom-baovao ho an'ity sekoly tsy miankina iray ity. Ity sekoly ity izay ahitana mpianatra manodidina ny 500 ary vao avy nankilaza ny 15 taona nitsangana ny androany. Vaovao ny toe-karena indray tsy mitsaha mitotongana ny vidin'ny lavanilina amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny tsy fananana ny fanjakana politika mazava entina ampiroboroboana io sehatra iray io dia anisan'ny orana goavana ihany koa hoy ireo teknisianina ny tsifo ny fiaraha-miasa eo amin'ireo samy hampisehatra amin'izany. Njavandremaefa tahirinena. Tsy nitsahanidina hatrany ny vidin'ny lavanila teto Madagasikara nandritra ny taona maromaro izay. Raha tamin'ity taona ity ohatra dia efa nitotongana hatrany amin'ny 5,000 ny kilaon'ny lavanila maintso raha toa ka 4,000 izany tamin'ny 3 taona lasa. Izany hoe nahitana fienany hatrany amin'ny 2,700.
Anisany antony indray goavana tsy mampamaro toerana izay vidiny lavanila izay ny tsy fisian'ny firaisan-kina eo amin'ny samby sehatra hoy ity teknisianina iray tafarisaka taminay ity. Ny olana tahaka ny zavatra rehetra eto Madagasikara dia tsika nizarina zany ny samy maka ho azy. Nataontsika hoe any tany am-pianarantsika ary natao hoe aza mifangalatahaka dia lasa miasa rery tsika dia tsy haintsika miara-miasa nefa tsika tokony miara-miasa. Ny be da be ny olona afaka miara-miasa satria mitovy ihany ny tombotsoa, mitovy ihany ny mpisetry ny vanila rehetra dia samy manana tombotsoa daholo hoe tsy hitotongana ny vidiny la vanila dia nefa tsy miara-miasa ry zareo fa manao fifaninanana. Ny olona mivarotra vanila mety mividy vanila any amin'ny mpamokatra dia indraindray mety misy fifanarahana eo dia nefa rehefa tena tonga ny fotoana dia tsy mivarotra amin'indray izy fa mivarotra amin'ny olon-kafa indray ohatrohatr'izany dia na ny vaovao tokony fampitana ary samy mitazona ny azy satria tsy miara-miasa fa manjary izay dia tenena hoe fifananana zany le izy lasa ohatrany hoe lasa mpanao baolina miady zany dia izy mibatany fandresana. Teo ny krizy ara-pahasalamana, teo ihany koa anefa ny tsy fanana ny mpitona fanjakana politika mazava ka zary lasa ny vahiny no tena mahazo tombony amin'ity sehatra ity eto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Dia ny tsy mampety ny asa ataon'ny fanjakana dia satria misy olona avy any ivelan'ny firenena mihitsiny manana fahefana bebe kokoa ao anatin'ny zavatra ataon'ny fanjakana. Ohatra le teneniko anareo teo zao hoe ny vulgarisateur agricole ny tsy nigasy ny teny hoe aza asiana vulgarisateur agricole ntsony fa ny mpamatsy vola ny teny hoe tsy ilainy zany dia tsika tsy mahay mamaly koa tsika miteny hoe ilainy zany ka tena ilaintsika zany fa tsika variana fotsiny tsika hoe misy anankiray ohatra zany ny teny hoe mitovitovy amin'le olona atsany ny firekeviny dia tsika ihany fanepaka toy ny valalakariny eo. Mety zavatra tsy fantatritsika ny fanjakana ange tsy dia tena misy zavatra azony atao loatra ntsony eto Madagasikara satria isika zany rehefa nanomboka nanaiky tsika hoe indram-bola amin'ireo mpamatsy vola dia nasiany an'ilay conditionnalité tsika hoe ny politika anay zany no ampiasainareo dia lasa tsy ny politika amin'ny fanjakana ange zany no ampiaritsika eto ny politika ny mpamatsy vola. Ratsaivana dia anisan'ny fanamby napetraky ny mpitona fanjakana ankehitriny ny filazany tamin'ny fampelezan-kevitra fa hiakatra avy telo eny ny vidiny la vanila rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ny tenany. Izany ve no zava-misy amin'izao? Ny hita aloha dia tsy mitsaha mitotongana ny vidiny la vanila eto Madagasikara nandritra izay telo taona nitondrany ny firenena izay. Mikakaika ireo tatsaha ary diso fanantenana tanteraka tamin'ny fampanantenana nataony ity fitondrana ity. Fa 3 andro izay no nampiasana ilay vaksiny Pfizer eny amin'ireo toerana voatokana anaovana izany ary tsikaritra fa mahasarika olona maro ny fanaovana ity karazam-vaksiny ity raha ny fanadihadiana nataony namana mpanao gazety Onjalalaina raha navy manana sy Mateo Prince. Maro ireo olona efa niandry ny fotoana hatongavan'ny vaksiny Pfizer eny amin'ireo toerana voatokana anaovana izany ary karazam-vaksiny mahasarika olona maro izy ity. Ireo olona 12 taona no miakatra dia afaka manao ny vaksiny Pfizer avokoa na ireo olona misy aretina mitaiza azy. Raha ny fanazavana nomeny tompona andraikitra iray ao amin'ny toeram-panaovam-vaksiny ao amin'ny hôpitaly Joseph Ravangy Andrianaval HRA. Antony mahamaro ireo olona misafidy ny hanao ity karazam-vaksiny iray ity izany. Fahatraroa no atao amin'ny vaksiny Pfizer ka manomboka amin'ny 10 Janoary taona 2024 no hanaovana ny fatra faharoa raha ny fanazavana hatrany. Raha tsy ahivina, fatra vaksiny Pfizer manodidina ny 4 no azo Madagasikara avy amin'ny firenena Amerikana ny 20 Novambra lasa teo. Betsaka manao Pfizer 2 doses vaccin ARN fa ny Janssen ady. Pfizer tsisy contre-indication misy afaka manao daholo ny olona plus de 18 ans na misy comorbidité misy an'ilay aretina mitaiza reny mitovy amin'ny Janssen ihany. Ho fiarovana ny tena amin'izao firongatry ny Covid-19 izao indray no antony mandrisika ny olom-pirenena hanao vaksiny na ny tanora na ireo efa nahazo azy taona dia miroso amin'izay fanaovam-vaksiny izay avokoa. Pfizer zay fahalehibe ny tena dia mba manam-pinoana zany fiarovan-tena amin'ny zavatra sahala amin'izao hoe amin'ny aretina sy ny zavatra aminy izay ny tena mamparisitra hanaovana azy. Le Pfizer ny antony
hoe natoa zany izy somary sarotsarotra manazo anazy dia izy zany tsara zany natao tsy décabraraka zany rovana amin'ny tena zany le aretina covid-19 fiarovana tenako amin'ny te aretina izay misy aretina amin'ny tena moka AVC. Fatram-baksiny fahatelo azon'i Madagasikara avy amin'ny firenena Amerikana ny vaksiny Pfizer. Efa nahazo fatram-baksiny Johnson & Johnson manodidina ny 1.4 isika ny volana Jolay sy Oktobra 2024. Raha ny antontanisa nefa nojerena dia tena mbola ambany dia ambany ny taham-panaovam-baksiny eto amintsika. Manodidina ny 400 eo ny malagasy efa vita vaksiny hatreto, izay tsy misy afa-tsy ny 200 ny malagasy. Mbola ho sarotra arak'izany ny atratrarina ilay tanjona napetraky ny fanjakana dia ny avy tany olona iray tapitrisa vaksiny hatramin'ity farany taona 2024 ity. Velon-tsaraina kosa ny mponina ao Ambalataretra fa tsy misy ny tompona ndraikitra mijery ny fahavoazana manjo azy ireo. Dibotra an-tanteraka nefa an-tanàna araka ny tatim-baovao nataony namana mpanao gazety Niry Andrenarivony MBS Ambatondrazaka. Matsiaro tena ho toy ny zanak'Kialafa ny mponina ao amin'ny zanabohitra Ambalataritra komina Ambonivohitra Ambatondrazaka. Fefoky ny rano ny tanàna sy mba mifambolena kanefa tsy mba misy tompona ndraikitra ara-panjakana mba mijery izany fahavoazana manjo azy ireo izany. Anisan'ny fototry ny olana ny tsy fisian'ny lakan-drano ahafahan'ny rano mivarina any andrefa-tanàna. Ny zava-misy ety Ambalataritra dia ny iakaran'ny rano zay ety. Tsisy lalany ny rano ety aminay, ny tranonay feno rano daholo, ny bako simba daholo. Zay voly ataonay potika daholo. Ka noho izany dia manao fitarainana amin'ny tondra fanjakana mihitsy zay. Isa-taona dia zao foana ny ainanay anaty rano foana zay. Za zary tsisy lalaovana tsony. Mbola tsy ary nisy andraikitra ny raisy ny mpitondra mihitsy hatramin'izao. Mety misy vahaolana ihany raha atao. Asina kanalina kely mandeha mamakely le rano. Mba miangavy zay Ambalataritra fa tsisy mpijery mihitsy fa ao anareo ambony mba afaka hijeranay aty fa dia mijaly zay aty. Na sakafo na inona tena mijaly. Fotaka sy ny rano mahazo anaiky ny trano miary ity rano. Mbola tsisy andraikitra ny raisy mbola tsisy andraikitra ny nakaty aminay Ambalataritra mihitsy fa miangavy zay mba midina ty mijereva. Rovinary vao tena tsapany andraikiny ny mpitondra fanjakana ka anao ny didy manandrify ny olana minjady amin'ny vahoaka sa ve avela ho toy ny rano tete andamosy ny kanakana lavo zao ireny fitarainany vahoaka ireny. Atafiakatra 420 ambizato amin'ireo olona 7 ambizato voalaza fanentan'ilay sambo Francia 3 no hita 10 kosa ireo olona avitra somatsara ary 420 kosa no fantatra fa efa tsy nisy aina intsony raha ny tatitra farany azo hatramin'ny fotoana nanoratana izao vaovao izao. Mitohy hatrany ny fikarohana ka manamorona sistany Sainte Marie no misy ireo sambo roa izay mpikaroka ary manampy amin'izany ihany koa ireo mponina manamorona ny sistany Sonerany Vongo. Hita androany arivo ihany koa teo amin'ny 20 kilometatra avaratra Tsinana ny Fenarivesta ny vatamangatsika lehibe ny fiarovana teo anivon'ny primature izay ny ray Angidimby tamin'ny sekretera mpanjakana miadidy ny gendarmerie amin'ny pirenena eto Madagasikara. Izay fianakavian'ny MBS radio télévision dia manantitra hatrany ny fiaraha-miry amin'ny fianakavian'ireo niarambona. Arak'izany dia andro fisaonam-pirenena eto amin'ny tany Republikan'i Madagasikara ho amin'ny rampitso alakamisy 13 Desambra taona 2024 araka ny didim-panjakana laharana 2024 tsipika 12 sy 700 ho fahatsiarovana ireo mpiray-tandrazana namony ainy nandeha tamin'ilay sambo Francia rendrika tao Sonerana Ivongo. Miato araka izany ireo lanonana toy ny fampisehoana voarara ihany koa ny fivarotana ireo zava-pisotro misy alcool. Mandritra izany dia tsy maintsy ahemitra amin'ny fotoana hafa avokoa ireo fety aman-danonana rehetra misaona ihany koa ny saim-pirenena malagasy manerana any Madagasikara. Fiara iray lehibe ampitantitretana no nivadika tao Soarano Fokotany Ampasiny Avo distrikany Fianarivy Omaly. Ny entana be loatra ny entiny no niteraka ny loza raha ny fantatra fa eo ihany koa ny aratsindalana.
olona iray ny fantatra fa maty ary 3 hafa no naratra mafy. Simba ihany koa ilay fiara-pitatitra entana. Mila mitandrina hatrany rehetra malona ny tranga tahaka izao. Atoatoato tokoa mantsy dia ny sesy ny lozam-pifamoivoizana ary saika namozana ain'olona avokoa izany loza rehetra izany. Fa tsy mbola nahitana mangirana hatramin'ny androany ny olonareo mpiasa ny sekrena ao Antsiranana. Tsy nitsahatra nanao hetsika fitakiana ireo mpiasa nandritra iny herinandro iny. Omaly indray dia fantatra fa niverina tokona izy ireo ary namafy fa tsy hitsahatra raha tsy mivaly ny fitakiana izay ataon'izy ireo toy ny karama amam-bolana maro tsy mbola voaloha, tsy fisitrahana ny volan'ny knaps ary tsy faiza mitata ny tompon'andraikitra ao amin'ity orinasa ity. Nandrara mafy ireo mpiasa tsy anaparitaka ny olana eo anivon'ity orinasa ity moa ny tompon'andraikitra raha ny vaovao voaray trany. Hatreto dia mijanona antsoavo antso anefitra fotsiny ety fitakiana ataon'ireto mpiasa ireto. Tsy hita mihitsy ihany koa izay fandraisan'andraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana manoloana izany olana sedrain'ny mpiasa ny sekrena izany. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena vao tsy ela akory izay no namela takaitra goavana atao amin'ny tanànan'ny Filipina ny rivodoza ray izay nahafatesana olona anjatony sy fampitehana foto-drafitrasa maro. Izao indray dia fantatra fa misy rivodoza hafa manantanina ao an-toerana. Ando miaratiana sy toky raha marina. Olona 577 farafahakeliny ireo maty vokatry ny rivodoza ray mandravarava tao Filipina ny fiandohan'ny herinandro teo. Mahery ny efatretsy ireo ravafananana tsy manan-kialofana vokatry ity loza ity. Tsy lazany intsony ny fampitehany foto-drafitrasa samihafa toy ny trano sy ny sisa. Tapaka tanteraka ihany koa ny herinaratra ao amin'ny tanàna iray manontolo tamin'ireo voakasika. Iray amin'ireo tena vomafy indrindra Boal. Olona 4 no maty raha nitatitra navoaka ny gouvernoura tao an-toerana. Manao toivakana ny fanampiana sy fizarana sakafo ataon'ireo sampana mpamonjivoina sy ireo fikambanana samihafa ho an'ireo fianakaviana tsy manan-kialofana. Amin'izao fotoana izao indray, milaza ireo tompon'andraikitra misahana ny toetrandro fa mety hisy rivodoza mely ity faritra efa avoa ity indray afaka andro vitsivitsy. Ny sakafo sy ny rano anefa manomboka lany. Efa ela ny siantifika no nampitandrina fa miamatanjaka ny rivodoza rehefa miamafana ny tany. Filipina izay firenena vosikady hiarany fiovaovan'ny toetrandro ka matetika lasibatra amin'ny rivodoza efa ho 20 isan-taona izay manimba ny voly, trano ary foto-drafitrasa any amin'ny faritra efa mahanitra. Tsy maintsy mitady fomba haingana analefana ny fiatraikany ity krizy amin'ny toetrandro ity araka izany gouvernemanta ao an-toerana. Ity tranga ity izay vato misakana tsy asiany fampandrosoana ny tanàna. Niona tamin'ny filohan'ny Vaomera tena misana ny fifidianana androany ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka sy ny vondrona panorama. Nandritra izany no nampafatara ny reto farany ireo fenkevitra tapaka nandritra ny fikoanando ara-politika natao tetsy amin'ny Carleton Anosy ny volana Novambra lasa teo. Anjamandre Mahefa Tahiriniana. Tokony haiko nisy ny vaovao fa tena nisy ny alabato sy ny doublon nandritra ireny fifidianana natao tamin'ny taona 2024 ireny ho ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka androany. Hitapoko hitapirenena tokoa mantsy ny fisina laharakara-panondro miverimberina tao anatin'ireny lisy mpifidianana ireny. Nanamafy izany raha teo ny filoha lefitry ny seny teo aloha fa tena nisy ny doublon nandritra ireny fifidianana tamin'ny taona 2024 ireny. Fa ny fifidianana rehetra teto Madagasikara nisy doublon daholo. Fa le toan'le doublon hoe 1% sa 2 sa 10 sa 20 sa 30 iny zany no mampisy débat. Donc zany izy miteny hoe karapanondro ohatr' zao numéro zao dia mipetraka amin'ny ohatr' zao iny ozy raha vao mivadika kely dia tsy hitany logiciel. Non, tsy maintsy misy olona mifidy izy androany Moramanga, avy eo tonga ny Manjakandriana izy mbola mifidy indray dia avy eo izy tonga ny Antananarivo avakadiny roa moa zany dia efa tonga Antananarivo mifidy intelo izy zany, tsy hitan'io logiciel io zany. Donc zany mila miverina amin'izany position zany izy fa diso tanteraka izy amin'izay lafin'izay ary zareo moa zany tsy azo lazaina hoe misy traikefa satria tsy olona mbola nisehatra fifidianana amin'ny lafiny hoe préparation fifidianana zany le olonao
ary mbola tsy nanao ny resaka hoe androny scrutin le jour du vote zany androny fividianana mikarakara fividianana fa tsy malatrake zao. Nampiayay ny fisiany kitrano trano teo amin'ny fanendrena ny Barao nisy ny Vaovao. Ny asa vita no ifampitsarana manomboka eto ho nisy olo-maham-bahoaka Roland Ratsiraka ka ho iteo raha tena leo tena marina ity se ny Vaovao ity. Voaresaka teo zany hoe tsy maleo tena voaresaka teo hoe enao ohatra vadinao ministra enao tendreny filoham-pirenena dia nalambary izy hoe aza tsaraina amin'izay ako fa tsaraina amin'ny asa ho avy afaka fotoana fony zany dia voatsara zany zavatra teneny zany afaka roa volana telo volana zany tsika tsy andro telo taona non afaka roa volana telo taona avela hiasa zareo mandritrinao roa volana miverina eto tsika mitondra le proposition dia ho hitatsika hoe marina ve ny teniny sa tsy marina fa avelatsika zay zavatra zay hoe bon zareo efa voatendry tsika tsy hidina an-dalambe hoe tsy anaiky an'io seny io fa izy koa mampiseho hoe vonina hiara-iasa misokatra ary hitondra anaiky ny hevi baovao ary ny hevitra avy aty aminay raha hitanay mety zany dia tsisy olana. Isy moa ny tolo-kevitra ho arosy ny vondrona mpanoramasina ny solo-maham-bahoaka Roland Ratsiraka ho an'ity se ny Vaovao ity amin'ny taona ho avy io. Anisan'izany ny fanaovana biometrika ny kara-pifidianana fa ihany koa ny fanarenana ifotony ny lisy-pifidianana. Fantondra ny fanehoan-keviny manoloana ny fomba fitantanana sy ny fahoriana mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao kosa ny solombavambahoaka Stanislas Randrianarso. Nisy araka izany ny fampiatsony ny mpanao gazetinay androany nitondra ny antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy. Germain Menjanary sy Andry Rakotomalala. Falsahirana ny ankamaroany ny malagasy manakaiky ny fety samy te hampifaly ny fianakaviany isan-tokantrano kanefa nitomanana amin'izany manahirana vokatry ny krizy mahazo ny fireneny ampiny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy firarain'ny mpitondra ny tena fotom-pianandra malagasy manahirana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hoy ny solombavambahoaka Stanislas Randrianarso. Tena tsy afa-miaina tsony ny fitondrana nefa tena fatenenina hoe mba hataovy reny tena zavatra tena ilatsika le tena mba manoatra ny andrianam-pomerina hoe zay teniko matetika mihitsy mampiady ao hoe raha fampoliana tena tamin'ny andro andrianam-pomerina zao ny be tsy mitatatra reny tena namoaka nampatanjaka ny Tananarivo ary nalasa kapitala azy hatramin'izao 200 taona tena lovatsika malagasy nefa ty fitondrana ty tena tsy misy an'izany fa dia tena any amin'ny terrain manara-penitra any amin'ny zavatra fonja manara-penitra hita tena hoe manopa tena manalaka angamba tsy fatako hoe fananina tsy tiantsika malagasy izy ho fijereko azy amin'ny madepute azy fa dia tena mila famonjena maika atsika satria zao tendry mahotsa dia mahotsa mihitsy satria ny fahavaratra zao fa ho avy ny aretina koa ho avy malagasy nefa sady tsy mianatra tsy misakafo fa ho aitanga mahengany Andriamanitra sisa mitahantsika fa raha zao no mitohy dia ho fahateto aby atsika mianakafo satria na ny vola fidianana fanafody fanjakana tsy mandray andraiky tamin'ny zavatra any vola fanampiana avy any ivelany tsy hita zany hoanazy amin'ity resaka Covid aty. Etsy ankilany hoy ity solombavambahoaka ity dia mbola aitraitra ihany no manahirana izao fitondrana izao tsy misy mihitsy ny fimiavana sy ny fandavantena ampandrosoana ny tena fiainam-bahoaka fa dia anafatra zay rehetrarehetra na vary rehetrarehetra raha jiaby afarana aby aizanao nefa reo faran'izay manta tsy manana zavatra heritra manta ina volape ina ny ekonomia mety aminao zany zay volanananao anaovanao asa na anaovana bizina ve sa anaovanina mamaendrareo fa raha ny tena izy sa hoe tena hoe zay mandany efa kaikely zay tsy amin'ny zavatra hoe tsy mbo mahafoany taranaka io nge raha ohatra ka ataonao tsy ohatra ny kolizay ataonao ty zatra tsy ilany fa raha nanao zavatra ngeza be anao tsy adimin'olona mandrak'izay tompoko fa mbo zay nataoko anareo na lalana ianao zao ny tena mpitondra tena atao fitondrana tsy nahavita ininona mihitsy raha zao ara reny mitondra azonao nahavita be dabe nareo 8% azy nareo angamba raha tena mandeha amin'ny ara-dalàna io 4% azonareo satria tsy nahavita ininona nareo. Ilaina ny firaisankina ny vahoaka malagasy ho hiatrany ity solombavambahoaka ity manoloana ny fomba fiasana izao fitondrana izao mpindrana fahefana ny mpitondra fa ny vahoaka ny tena tompo ny fahefana hoy ny fanazavany miankina amin'ny fifohazam-panany malagasy arak'izany ny tena fahafana mampandroso ity firenena ity ho hiatrany ny nambarany. Tsy misy azo raisina kosa ny zava-bitan'ity fitondrana ity atao anatin'izay fiampitoam-pitondrany izay fampahoriana ny vahoaka ny tena nisongadina hoy Ramatoa Rahary Malala izay olon-tsotra rem-pianakaviana iray ny vahiny atao anatin'ny fandarana sailasa zao tamin'ity androany ity fanazavana.
ny ao anatin'izay aloha de hoe izy a mitondra naharitra teo izy satria efa nisy ny 5 taona natao hoe teteza mitatra de mbola miampy an'izao 3 taona zao ndray nefa de rahantsika mahita zao fa tsisy ninninna azo atao tsy manana viny izy tsy manana ninninna hoe inona ny ampandrosoana n'ity fireneny ity milaza fa anao zay ampandroso ny Madagasikara nefa zao de hitantsika zao fa tsy mandroso Madagasikara satria tena tafahoatra loatra mihitsy a ny fampahoriana ny tsy fanomezana teo aloha ny mpitondra teo aloha nanana vina hoe zao ny atao ahatonga ny firenentsika androso namorona asa ny olona teo aloha nanome an'ireny ho an'ny tanora mba hahafahan'ny tanora mivelona tsara ara-dalàna manana ny asa zany mba hahafahana mikarakara ny fiainana rehetrarehetra fa zao a aminazy ankehitriny zao tsy azo ampitaina amin'ny fitondrana tany aloha mihitsy fa tena zany ny tena hoe ny zava-nisy ataonay zay zavatra tsy nataony teo aloha tao anatin'ny 10 taona ozy de ho ataonay daholo zao ka le zavatra tsy manjary daholo zao ataony zao a fa le zavatra tsara tena ason'ny firenena ampandroso ny firenena ampatonga ny voaka anana fiainana tsara anana fiadan-tsaina de tsisy mihitsy tena zay ny azo ilazaina azy tonga de azo lazaina tsy pihana amin'izay mihitsy hoe tena tsisy ninina azo atao fa tena fampahorim-bahoaka zao misy zao a ny ompana bebe kokoa mikasika ny tsy asa sy ny tatitry ny raharam-pirenena ho amin'ny tamin'ity taona 2024 ity ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany anisany voaresaka tamin'izany ny mikasika ny fanendrena ny androm-panjakana toy ny senisy ny HCC mamitana amintsika ny mikasika izay Jessica Miray sy Toky Ramarla. Efa nanomboka ny alatsinainy teo ny ompana bebe kokoa makasika ny songadina ny taona 2024 ny fandaharana miara-manonja. Anisany songadina tamin'ity taona 2024 ity indrindra mikasika ny fandrafetan'ny mpikambany androm-panjakana toy ny HCC sy ny CENI ireto farany izay niteraka resabe tokoa ny fananganana azy. Olona nitendren'le président daholo ny akabiazany reto izy a de anao la voie de 100 mètres sa ary zao eo amin'ny fomba fitantanana firenena ngery faniry de zao hoe misy principe zao hoe mba manome fitokisana ny rehetra ianao zany ange tsy mampanjary an'ity Madagasikara ty tsisy mahatoky an'ity Madagasikara ty zao ny rafitra apetraka ao a vao enao olona ho candidat raha tsy ho candidat nge izy resaka hafa indray zay hoe mba kely mifanovana fa enao olona candidat amboarinao hifanaraka amin'ny tombontsoanao daholo a le tombontsoa le zavatra rafitra apetraka ao tsy mirindra nge zany ary reto olona reto a ohatrany tsy de mahay izay zavatra mirindra zay fa inona ny azy ny ahoana moa ny fiteneny zany inona ny azy ny zavatra tena mahamaika azy le ifehan'le fifidianana tena zavatra tsy manjary mivandravandra be ara le hoe fitiavatena sy ny zavatra hoe biaisé le structure de zay a tsy mampaninina azy fa zay no apetrany ka tsy mandeha zany tena tsy mety io arariny raha ohatra hoe filora valimanana nanao hoe miantso ny rehetra ny hoe ny FFKM ny société civile sy reo ray aman-dreny be eto amin'ny firenena mba hiara hidinika inona ny mety atao fa raha izao zavatra fitrangany HCC sy ny CENI zao tokoa tarika atsika ho any amin'ny zavatra hafahafa nge zao ry faniry satria tsy misy olona anay anao fifidianana hoe baikoinao daholo ny rafitra rehetrarehetra mifehan'le fifidianana ny intérieur baikoinao ny CENI ho baikoinao ny HCC ho baikoinao dia andeha ho azy anaiky ho azy ny olona rehetrarehetra tsy mandeha amin'izay lohanany zany ary zao efa fomba fanao an'ity fanjakana ty mihitsy ny manao an'izay zavatra tsy de mametraka mitady fitokisana amin'ny olona zay. Raha vao miresaka ny taona 2024 ihany koa dia anisan'ny songadina ny trangam-piarahamonina maro raha tsy laza fa tsy ilay lozan-dranomasina niseho farany ny alatsinainy lasa teo tany manana ravaratra fananinina ny be ny afo
zay niseho tamin'ity fanjakana ity ary tao anatiny ty taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ty mihitsiny rehefa manao an'le hoe récapny année 2021 tsika Rina Arabe Mananjara de be loatra ny afo tamin'ity taona ity de tsika moa maheno amin'ny dokam-barotra ny fanontanana samihafa any hoe efa maherin'ny 100 hektara ny alamay tao Akarafantsika, 20 hektara ny alamay tao Antimena tany Morondava, ny tany Brikaville nisy alamay, ny tany amin'ny lalam-pirenena fahaefatra tany, ny tao Angavo tao, ny tany Ambositra tany ihany koa, ny tany Fianaratsoa ihany koa, maro be re toerana zay may ary nitrangan'ny afo. Tsy resaka koa tsika ny hoe efa nisy zavatra nitsanga koa tao Mari-Panahy tao, indray de nidoran'ny dahalo iny zany, fa ny zavatra nitranga tao Mahafasa to dia Mahafasa voalohany sy faharoa ao anatin'ny commune Ambonivohitra Farafangana, district amin'ny Farafangana, dia nitrangana ahitrano maro be izy dia nidorehitra zany lay hoe le lafo tanatin'ity taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ity. Akoatran'izay Rina ny hoe betsaka ny ranandrika zany sy ny fahafatesana zany tsapa ary fantatry ny be sy maro zany rehetrarehetra izany. Iato mandritra ny andro maromaro moa ny fandaharana miara-manonjy ho fanamarena ny fetin'ny krismasy sy ny varantaona fa ihany koa ho mariky ny fitoniana eo amin'ny lafiny politika na ny trêve politique. Itoetrany kosa ny fandaharana amin'ny taona ho avy. Dia zay ankoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoana ny fampalalana vaovao tamin'ity androan'ity esoraka ianao nanaraka izany hatrafarany ny fandarana global news avy hatrany no arainao aorin'izao fampalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny fandarana sahy lasao ny oronan-tsary indray miseho atotry ny MBS Alarobia kosa aorin'izay fandarana anankiroa izay dia mitondra ny lohateny hoe Christmas in Washington. Ny sapana fampalalam-baovao dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rampitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.